ahoana ny fanaovana ny asan'andriamanitra manolotra ny tsitrapo zay ilainy ny asan'andriamanitra dia atolotra tsitrapo ampitiavana tsy misy fanerena tsy misy famaritana eto amin'ny fiangonana misy antsika fa fantatratsika zany fa fitezana eto ny antsoina hoe fanahin'ny fahafoizana fitezana eto ny fanahin'ny fahafoizana eto tsy misy hoe 5,000 ariary ny tsy maintsy ataonao amin'ny adidy na 2 ariary na 500 ariary eto tsy misy hoe mivarotra karatra na bie de hoe 5,000 ariary ny vidiny na 3 ariary na 5 fa samy manao zay zakany ny olona rehetra ary zany no tena fanahin'ny fahafoizana tiany Jesosy Kristy tsika satria tiatsika izy ary zany fitiavana ny Jesosy Kristy zany sy ny fiangonany no anaovantsika zay ihany ary tsy misy afa-tsy zay ny antsoina hoe motivation zay no motive atsika zay no manetsika ny fotsika hanao zavatra ho an'ny Kristy ary io ndraindray tsy mampandroso ny asan'ny fiangonana ndraindray no ny famaritana samy hafa moa zany raha ataontsika dia maika ny olona salamiemotra fa faharoa ny tsy fahatserovatena fa adidinao ane tsy adidin'ny avantsika silamo akory mampandroso ny fiangonana kristianina tsy adidin'ny avantsika silamo zany tsy hoe adidin'ny fanjakana zany no hoe adidin'ny olona jentilisy zany fa adiditsika kristianina zany tsika ny manome io lay fandresahako teto moa zany hoe any amin'zareo fivavahana hafa na ny fivavahana silamo fotsiny resahantsika dia manana ambony be ny azy ny antsoina hoe abnégation ny fandraisana ndraikitra samy hafa amindrindra fa amresaka hoe fampandrosona ny fitorinan'ny fivavahany dia ambony be ny azy zany dia manao zavatra izy ary fandresahako teto koa zay indra mandeha zay hoe na eo amin'le resaka hoe jiady io ange tsy dia tena hoe ara-tsi-panahy fotsiny tsotro zao fa tetika mba nitarana ny fivavahany io ary dia manao jiady ry zareo miady 5 millions de dollars isan'andro ny lany manao an'io resaka jiady io any Syrie na any Iraka sy ny rehetra 5 millions de dollars isan'andro ny lany zareo amin'ny ady ary manana zany izy satria manohana daholo ny firenena maro sary Qatar iza sy ny rehetra zay olona firenena mana musulmane matanjaka dia manohana zany daholo ajantsika ny resaka silamo fa ny atsika mahakristianina atsika dia tsika sarotra be fa salamine sokirina vao hanao zavatra sy ny rehetra ary nandray aza na ny fanolora-tena efa nanekenao taty am-piangonana azy hoe manolo tena ho dekona manolo tena ho mpitandrina manolo tena ho mpiandry dia rehefa tena mandeha ny asa dia sahala mitsita zay atao sahala mitsita hoe aiza le fanolora-tena ho mpandray fanasan'ny tompo misy resaka mifandraisana fanasan'ny tompo ary rehefa ndraisantsika tsara hoe azoto ivavaka sy amonjy ny fandraisana fanasan'ny tompo amaky ny baiboly isan'andro dia za zany tsy tia mpanangatana fa raha mampanangana eto zany zao hoe izy ny tena mamaky baiboly isan'andro amintsika izy olona ray zao manangatana atsangano eny tana zay miteny hoe mamaky baiboly isan'andro aza manana fa zay tena marina lazay da zay reo zao vitsivitsy any zany mamaky baiboly isan-kerinandro tsakano tanana hoe tsisy iza moa ny anangatanana am'izany eo zany angely hoe fanolora-teny zay fanekena dia tanterahana zay zavatra faharoa zany revana malala manolotra tsitrapo zay ilaina ary fahatelo dia ahoana le fahatelo mahatoky amin'ny fitantanana mifampitoy zany reo le zavatra anankiroa reo ny ampahafolony nomena dia milaza hoe an'andriamanitra avokoa zay anao rehetra zany dikany an'andriamanitra zay anao rehefa kristianina zany tsika nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy dia aniza daholo zay ananatsika an' Jesosy Kristy koa zay ananatsika rehetra mahatoky amin'izany fitantanana ny an' Jesosy Kristy izany vetsika io zany ny jerevy tsara ny pericoupe eo fa rehefa nahita ny zavatra tsy nety tao i Nehemia 9:10 dia hoy izy dia hoy ny voalaza ny soratra masina dia nanendry mpitandrina ny trano fireketanao dia Selemia mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaya avy tamin'ny Levita ary manarakaraka azy telo lahy dia Anana zanaky Zakora zanaky Metania fa natao mahatoky reo ary ny adidin'ireo dia nizara ho an'ny rahalahiny natao mahatoky reo ny olona mahatoky ny fitantanana ny fiangonana mila olona mahatoky tsy mila hoe contrôlena vao mahatoky da hoe tsirihana sy atao an'izao zao araha maso vao mahatoky
fa olona mahatoky ny atao hoe mahatoky rehefa mamaka ny soratra masina tsara tsika dia zavatra anankiroa ny atao hoe mahatoky farafakeliny ny atao hoe mahatoky dia olona tana tsara ny finoana fidèle tana tsara ny finoana tsy miala amin'izay noana mijoro tsara amin'ny finoana olona mitahiry tsara ny finoana zay ananany mitahiry tsara ny finoana ny Jesosy Kristy zany raha ty amin'ny testamenta vaovao tsika maha-kristianina atsika zay natao hoe olona mahatoky ny anankiray fa faharoa dia olona azo antoka amin'ny fitantanan-raharaha tsy hoe mahay mitantana le fahaizana moa zany zavatra orina iny fa olona azo antoka amin'ny fitantanan-raharaha tsy takany jodasy naninona moa jodasy izy e ny mpitahiry volan'ny mpianatra e fa de hoy ny voalazan'i Jesosy hoe sady mitsabaka ozy izy ao anatin'ny kitapo zany hoe maka ao amin'ny kitapo maka volan'ny mpianatra ho azy samyrery ary rehefa nytenen'ny roa ampisorona hoe mena sekely 30 tsy de hoe vola 30 akory iny fa vola be ny te sekely 30 iny de nanaiky hamatika an' Jesosy Kristy zany ny olona tsy mahatoky fa itsika matoa fidin'Andriamanitra ty amin'ny fiangonana de olo mahatoky tsika ary ny fiangonana ihany koa de tokony ho mahatoky fiangonana de tokony ho mahatoky tsy olona mivarim-panahy ny fiangonana tompoko ka rehefa misy mividy manome zavatra de manaonao foana na manao zavatra hafa tsy nandrahan' Jesosy azy ina moa tena nandrahan' Jesosy ny fiangonana rehefa makakely ny tantaran'ny ripetera tsika na mpatarany Jaune de hoe Jaune zanaky Bar Jaune motiava ianao de mena mission mena iraka ireny mpianatra eny ary iraka mpanaovana ny fiangonana zany raha tena tian'i Jesosy ianao dia andraso ary ny ondriny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra nge no tena asantsika e zany no asan'ny fiangonana zany no adidin'ny fiangonana ary mahatoky amin'izany fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra zany tsika fikarakarana ny ondrin'Andriamanitra zany satria rehefa tsy mahatoky moa zany ny olona mitantana de tsy misy omena ny asan'Andriamanitra tsy misy atao amin'ny asan'Andriamanitra fa lasa ny rery zany eny am-pelantanany zany ty tantara kely an'ity zavatra nitranga anankiray ty tany amin'ny fiangonana sasany ahako fiangonana anankiray zay noko fa tsy de tena ty amintsika zany akory atao amintsika efitsika zay no maranako azy hoe tsy mahatoky to amin'ity fiangonana anankiray ty dia be olona be ny fiangonana de mitangorona maka manisa rakitra zany ny karazana hoe dekona ao am'le fiangonana de rehefa manisa rakitra ao le olona de misy olona misambolany amin'ny olona hafa any de zao no fiten'le olona ny sambolany ary nagagan'le olona ny samborana mba ampisambory aho aloha ay mpisamborina ohatriny ianao de miteny teo izy hoe zao no samboriko ay tsy maninona fa averiko ny ianao amin'ny lato fa manisa rakitra ohatra satria fanao amin'ny fiangonana io a tonga ny rakitra miparitaka ny rakitra de samy maka aloha ny mpanisa rakitra rehetra de zay vao mena ny ambony ho an'ny fiangonana zava-nisy zany za tsy hiteny fa mahafantatra an'izany fiangonana zany nahafantatra fa zavatra lasa moa zany mila olona mahatoky ny fampandrosoana ny fiangonana mahatoky amin'ny finoana ka tsy mivadika taka ny Jodasy ry Paoly apôstôly na de nitraham-bato azy tsy nivadika misala amin'ny mampime comédie kely moa natao amin'ny Paoly ito troandra vato izy tany amin'ny toerana anankiray de niaritra teo izy fa tsy naninona akory fa rehefa hitany hoe mpianatra daholo nanodidina azy teo de nitsangana indray izy miaritra noho ny amin'ny Kristy zany akeny atao hoe mahatoky miaritra noho ny amin'ny Kristy ampijaliana aza noho ny amin'ny Kristy ity famonjeny ity zany tsy mandeha ho azy fa amin'ny fahoriana be ozy izy ny soratra masina ato tsy mandeha ho azy ty mila fiaretana io mila faharetana mila fijoroana manoloana ny fakapanahy samy hafa ary amin'izao fotoana zao inona tena fakapanahy mahazo ny olona inona zany vola voatenenina hoe misy vola eritrereto tsara fa any ananina any fa za tsy teny anarany akory any ananina misy miteny fotsiny hoe le olona hoe anao asam-panasoavana de mizara 200 ariary isan'olona
fa olona efa mihoatra ny arivo milahatra eo maka ny 200 ariary mahantra aloha ny olona zany ke tsy mahamenatra zany fa mahantra ny olona fa zay ry izy zay fa misy olona zay vidin'olona vola dia manaiky an'izany fidiana volona vola zany na ny fiangonana azy indraindray mila mahajoro amin'ny finoanan' Jesosy Kristy aroka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana mila olona mahatoky zao andro misy atsika zao ry havana malala raha tena te hipetraka amin'ny mahafiangonana atsikasika te hitaiza ny fiangonantsika te hitaiza ny jentilisttsika mba ho anisan'ny ondrin'Andriamanitra satria ondry hafa tsy ao anatin'ny valy ireny dia tsy maintsy ho mahatoky tsara tsika mahatoky tsika ary zany ange nanaovana zavatra betsaka na te amin'ny fiangonana re norena tsy hoe olona te amony tena na te hoe hosahirana dia hanao trano raha pisy dia manao trano ray raha akobitso fa manao ny fiangonana satria anankiray dia fijorona vavolombelona refa mahatoky ny fiangonana mahavita zavatra ny fiangonana satria mahery ny Andriamanina faharoa dia reny hoentintsika manao ny asan'Andriamanitra hoentina mitsinjo ny mpiarabelona amintsika hoentina mizara ny mpiarabelona amintsika mizara ny filazantsara ary eo mbola mamerina indray sady amaranako ny toriteny natao hoe mizara ny filazantsara amin'izao fotoan'izao io le hoe azakazaka masina zaraina ny filazantsara ary tanterahana amin'ny asa zany fa tsy hoe tanterahana aty ambony pilipitra fotsiny zany zavaka malala andehantsika hitoetra tsara ny mahafiangonana antsika ary ametraka fenitra ampandrosoana ny fiangonana zavatra anankitelo ireo fenitra ireo ary andeha hiverinantsika indray manao hoe ny fenitra ety mampandroso ny fiangonana dia ny mandray ny andraikitra manandrify dia raiso ny andraikitra manandrify ianao faharoa lolotra tsitrapo zay ilaina atolory atsitrapo zay ilain'ny fiangonana fahatelo aoka ho mahatokytsika ka tana tsara ny finoana ary tena ho mahatoky amin'ny fitantanana ny raharahan'Andriamanitra sy ny raharahan'ny firenena ny raharahan'ny fiarahamonina ny raharahampianakaviana dia aoka ho mahatoky amin'izanytsika ho an'Andriamanitra voninahitra amen. Fafaka sikeravala misaotra anao zay fa nandre ny teninao sy ny afatrao mametraka ny fanarenana ny fiainan'ny fiangonana ny fiainan'ny sambatan'olona ao amin'ny fiangonana mba tsy ho zary fahazarana na ho fitediavam-boninahitra sy tombontsoa no ivavahana no andraisana andraikitra aty amin'ny fiangonana fa ho tena tompona andraikitra tokoa dia ndreto zay tompo manaiky tokoa fa tompona andraikitra amin'izay rehetra mitrangana hita amin'ny firenenay azy mba ho tena mahafoy tena mahafoy vola mahafoy fananana eny mahafoy zay rehetra akafiziny tena azy noho ny amin'ny asan'Andriamanitra ary ho tena mahatoky eo anatrehanao Andriamanitra rehefa mandre zany afatra ho zany zay tompo dia maniry fatratra ho tonga olona mandray andraikitra ampahirezo zay ampio zay fa tsy mora akory mandray andraikitra amin'izao andro misy anay zao mba ho tompona andraikitra tokoa zay manomboka any tokantranonay tsy hisy ane ray mpianakaviana zay andao fotsiny ny fianakaviany na ao an-trano ihany fa tsy manao na inona amin'ny fampandrosoana ny fianakaviany famelomana ny ankonany vavak'izay na reny mpianakaviana koa tahaka izany dia mivavak'izay mba ho samy tompona andraikitra ny rehetra eo amin'ny fitezanany ny zanany fa tsy hoe rehefa maniry eny ankizy ireny zay voagaga ny olona rehetra dia mivavak'izay tompo mba ho tompona andraikitra koa zay aty amin'ny fiangonana tsy olona mialaala andraikitra olona manome meditsiny olona manao ankivo ny asan'Andriamanitra olona zay tsy mandray andraikitra arak'izay tokony ho izy fa mandeha manaratsy ny asan'Andriamanitra aza na manao zavatra hafa na mitoetra fotsiny amin'izao satria mieritreritra hoe fa manao ny olona ka mahazo mipetraka ny tena tompo mivavaka aminao zay mba ho tompona andraikitra zay rehetra ny mpitandrina ho tompona andraikitra
ny mpiara mivavaka ny taranaka dia ho tompona ndraikitra ihany koa amin'ny fiangonana misy azy sy eto amin'ity fiangonana misy anay ity mba ho tompona ndraikitra amin'izay rehetra mitrangy zay ary hahafoy koa zay ilaina ho amin'ny asanao dia ho mahatoky ane tompon'ny olonao rehetra ka hitana tsara ny finoana ary mba olona mahatoky eo anatrehanao ka tsy resin'ny fitiavam-boninahitra na ny fitiavam-bola na ny aitraitra samy hafa ka dia anao zany tsy ampiheverana ty amin'ny fiangonana ka ampiemotra ny fiangonana zany tompo eo ndreto zay rehetra manolo tena ho anao ndreto zay mivavaka ho an'ny fianakaviana rehetra mba ahita fiteo masonao ny taranaka rehetra ka mba ho taranaka voafidy tokoa ho taranaka masina eo anatrehanao dia hamasiny ny taranakay mba ho mendrika ny voninahitra ao ary ahita fiteo masonao ka androtsahanao fitahina manana ambiampy ny taranakay ny ankonanay ny fianakavianay dia mivavaka inko zay ho an'ny fiangonanao mba hirotsaka amin'ity fiangonana misy anay ity ny fitahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia misaotra anao zay noho ny amin'izay efa nitahianao ny fiangonana fa efa naseonao miariary teto amin'ity fiangonana ity koa zany dia mangataka hatrany zay mba hitoy zany fitahiana sy fahasoavana zany ka dia ho fahasoavana nampy fahasoavana mandrakariva ny oainan'ny fiangonana vavaka zay ho an'ny firenenay tompo ao fantatrao ny zava-misy amin'izao fotoan'izao iainanay ny korotandrotana samy hafa misy ny maratra misy ny maty misy ny sahirana jesosy ianao mahalala ny marina rehetra zay mikatsaka tokoa ny tombontsoa ho an'ny firenena dia anohana ny reny ianao ary ampahereny reny fa zay mikatsaka ny tombontsoa manokana ho azy ka manimba ny firenena ianao mpitsara marina ka dia ho hitanao ny ianao no anao ny famaizana na ny fikapohana ny reny olonyreny mba hiverina amin'ny fahamarinana avereno amin'ny fihavanana sy ny filaminana ny firenenay arak'izay sitraky ny fonao ianao ny tompon'ny fahefana rehetra ka dia ianao ny mahalala iza no apetraka ao iza no esorinao ary mahatoky zany zay mpianaro zay hatoky ny teninao ary hiteny takan'i Jesosy Kristy hoe ny sitraponao ane no atao fa tsy ny sitraponay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay zany vavaka zany ary tambatray amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay o zay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ny ety an-tany ho tahaka ny an-danitra eo anay nio zay anasaza anay ary mamelany eka tahaka ny namelanay zay neloka taminay asatonra anay amin'ny fakapana fa manofany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ety ary voninahitra mandrazay amen sanano sika aravana malala haneo ny finoana nanantsika amin'ny alalan'ny fanekempinoana apostolika zay tononontsika miaraka amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo zao manao hoe mino an'Andriamanitra Kristy mpanoratra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zay tontolona tamin'ny fanamasina teraka vitsy zara rapakapotokolaka mora tamasitsarina matyikana refa intana tany izezy zara tamatany fahatelo miakatra manilanitra ekavan'Andriamanitra Kristy avy any vitsy tsara mipeta sy maty ino fanamasina inona masina manera zoto zao inona masina mamerakely sanana tena maty ary fiainana marazay amen masoterana tonga eo amin'ny asa vavolombelona isika misy zanaka fiangonana anankiray atao batisa dia aoka ao anatin'ny filaminana tsara no anatanterantsika an'izany iraina avetrany ny hira valamby efapolo sy roanjato andininy voalohany dia miroso amin'izany sakramentany batisa izany isika Yeah.
malala mpifaliana no aresantsika ireto namatsika ireto izay manavao ny fanoloratelany sy manolotra ny zanany ho an'andriamanitra amin'ny alalany sakramentany batisa fianakaviana moa zany dia afaka mandrotrona eo anolohan'ny altara eno ihany ny teny soratra masina izay anorenany fiangonana ny fanatanterahana ty sakramenty ity manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny andandra sy ty an-tany koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy o amin'ny anarandraisa zanaka ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapera zao tolo zao ary aoriko ny fanekeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faraha mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho andriamanitra sy ny taranaka ao mandimby ianao a ary tao amin'ny koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty fa ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra ny finoana ny Kristy Jesosy fa na iza ianareo natao batisa ho amin'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy tsy misy tsonona jiosy na grika na andevina tsy andevina lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika io zany ray aman-dreny miteraka dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana aoka ambaranareo mazava sy mahafitsara zany mandolotra ny zanakay ho an'andriamanitra ray midika izahay ekenay mijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'andriamanitra mahatoky mba hahatonga nay ho fianaran'ny zanakay amin'ny antom-piainanay rehetra ekenay ny ataterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitesana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitomboany amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe no raisiny avy amin'andriamanitra izao sy anekeny any Jesosy tompo mba ahazoany hery andava ny asan'ny satana rehetra vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka hampiditra azy mpianatra sekoly alady izahay ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaombatisa izao aherizanay ny taona azy ho mpandray ny fanasany tompo herin'andriamanitra no ankinanay anatanterahana izany amen faren'andriamanitra zany fanekenana tao teo zany a matroky azy anampy anareo amin'izany andraikitra masina izay fanekenareo izany izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena isika fiangonana revana malala dia tokony andraikitra anatrehan'andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay efa noraisitsika tamin'ny alalan'izao sakramenta ny batisa zao aoka hitsangana isika andray izany andraikitra izany vavaka isika andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa ko mitalao aminao zay ray eo manatrehanay aoka ny fanano masina hanome hery ny asa tanterahanay tompanaovan'izao batisa izao rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao ary ty zaza atao batisa ty ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio no zanakao izy ampiraiso endrika aminy no ny asan'ny fanahy masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay zany vavaka izany amen andrianarosoa miangaly nombana andrianarosoa miangaly nombana anao batisanao aho amin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ane ny tompo amen vavaka sika ravana malala faly misaotra anao say tompo fa tanteraka ny fandrininy ray aman-dreny
miombona inao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Angatanay fiangonana dia niterizanao an'ity zazy ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany, azahoany manatanteraka ny fanekeny efa nataony teo anatrenao ary omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra izay ataony ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Ka tahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay zany. Amen. Zao ny teny famezatoky avy amin'Andriamanitra. Anaka, aza matahotra hoy ny tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ay anao. Ary zay fiangonana aminareo ray aman-dreny ento ity zazy ity ka tezahoan'ny tompontsika. Amen. Azo mipetraka ny fiangonana eo amin'ny rakim-pahasoavana isika izao. Feo zava-maneno. Soran'Andriamanitra tsika ravana malala noho ny amin'ity fotoan-dehibe isa fahatsoro eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ity. Isataona moa ny fetin'ny taranaka dia arapaina sika rehetra, arapaina izay rehetra tonga fahataranaka ny fiangonana isika. Arapaina ihany koa ianareo izay nanotrona ny batisan'ny zanakitsika ary arapaina ny mpianakavin'ny finoana rehetra samia ho tahin'Andriamanitra. Ahoana moa ny mahazanak'Andriamanitra antsika ary mahazanaka ny fiangonana antsika? I Israely dia zanaka izay zanak'Andriamanitra noho ny fanekena, mantsy no misy manontany amin'izao fotoana izao. Ahoana moa ny mahazanak'Andriamanitra antsika? Isika dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanany Jesosy Kristy. Isika dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanany Jesosy Kristy ka dia anisan'ny taranaka voafidy koa zany tsika ary taranaka izay notahin'i Jehovah. Dia miarabantsika tratry zao fetin'ny taranaka zao, tratry ny alahady fandraisana ihany koa ary miarabantsika rehetra noho ny amin'ny tompo no nahatongavantsika eto ary noho ny amin'ny voninahiny sy ny fanjakany raha teo. Dia ifampiarabintsika ravana malala manao hoe arapaina fa taranak'izay notahin'i Jehovah isika. Arapaina fa taranak'izay notahin'i Jehovah tsika. Jereo tsara ny olo akaikinao dia raiso ny tanana. Eny ary dia izay ny fiarabana fa soa mihoatra kely indray. Manaraka izany ary avana malala dia hofitin'ny mpitantsoratra ny fiangonana amintsika ny raharahan'ny fiangonana. Angambany kosa fa mety miampy zavatra fa raha ohatra ka mbola mihoatra izay ny fiarabana. Ndao antsika hiaino ny fitony ny raharahan'ny fiangonana dia vita izay dia misy zavatra anankiray ataontsika dia borosy makeo amin'ny fanoratena isika. Ndao ary. Enas aterina ny fiarabana izay faravana teo ary taranaka izay fanafidian'i Jehovah marina isika dia tanteraka amintsika eny izany. Misaoran'Andriamanitra isika fa nahazo volana vaovao indray rehefa avy nandeha ny volana septambra iny ary noho ny fitahirizany fahasoavany mbola nahatratrarantsika an'izany volana vaovao izany indray. Andro fandraisana moa ity ankoatran'ny amin'izay andro manokana
eto amin'ny fiangonantsika ady ny ina dia asaina isika mpianakavany fanasany tompo rehetra zany rehefa avy eo mba hiatrika ny latabatra masina amin'ny mandro fanaisana azy ny tahakan'izao moa tahaka ny mahazatra ihany rehefa laty fanaisansika dia ety amin'ny altara no anaovana ny rakitra avy amin'ny dorcasy FJKM apasika maranata ho tanterahana amin'ny alarobia ho avy zao ny fanokanana na sampana dorcasy eo amin'ny FJKM apasika maranata ny fotoana moa dia taria nisy modapartany ary manomboka amin'ny sivoramaraina izany fanokanana ny sampana dorcasy eo amin'ny FJKM apasika maranata izany ny dorcasy eto salima vaovao kosa ho tanterahana amin'ny alakamisy fa 7 ny volana oktobra ho avy zao ianantsirabe ny lasitselatra dorcasy dia ny fandaminana moa tahaka an'izao zany misoratra anarana ny bron dorcasy zany izay andeha amin'izany lasitselatra izany efa misy ihany koa moa ny SMS izay efa nalefa tamin'ny mpikambana tsiraray dia mamaly amin'iny SMS iny zany ny mpikambana izay andeha raha tahiny moka tsy nahazo SMS ianao dia afaka manatona ihany koa ny filo zany ho amin'izany fandehanana lasitselatra any Antsirabe izay avy amin'ny fiambana mpitoroteny sy ny katekista eto amin'ny fiangonana reo moa zany miandraikitra n'ilay vavaka isantsika efa manomboka mazava zany zao ny andro dia manomboka rampitso zany zao miditra amin'ny eninora marina amin'izay zany ilay vavaka isan'andro eto efa nambara teto tamin'ny lahady lasa teo ny amin'ny fotoanany sonadapartany fianambe sonadapartany Tananarivo andrefana eto amin'ny sonadapartany izay misy atsika amin'ny sabotsy ho avy zao zany no andron'ny président synodal menakavy eny amin'ny FJKM Mahamasina no anatanterahina an'izany manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny fandaram-potoana faharoa dia amin'ny alahady heriny anio ilay fianambe ny sonadapartany arak'izay fanambarako teo dia eny amin'ny Kanjamaki eny Andotapenaka no anatanterahana fianambe ny sonadapartany zany araka ny fandaminana moa zany dia mikatona avokoa zany ny fiangonana eto amin'ny sonadapartany Antananarivo andrefana amin'ny alahady heriny anio fa eny amin'ny Kanjamaki zany no mifampitaona manao ny fanompoam-pavahana ny asika ho amin'izany fianambe izany nahitra sady anao sady tiako andriamatosy rahamatoisany Randrenasolo Tolojanahary Noro Voangy Rakoto Artsoa Randremy Arsoa Naina Alfred Panjasoa ny Irlandy Hermiana Mioratina dia fahalamanasanareo anatrika ny fanamasinana fanambadiany zanany Randrenasolo Tojo Lara Miarantsoa sy Mioratina Falsoa Rindra ho tanterahana eny amin'ny FJKM kahara fitiavana ampohijanaka zany ny sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra amin'ny 1 ora sasany tolakandro ny amaranako azy rakim-pisaorana noho ny fahavitany batisan'ny zanakay fanazovina no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory manolotra vola 30,000 ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia miroso avy hatrany makeo amin'ny fanolorantena masina ho an'ny tompo isika rakitra mandidina ny altara moa rehefa tahaka izao isika fa aoriana izay tsika misy zavatra hafa izay hoatrehntsika fa dia andehitsika anao izay ny atokopira moa zany dia telo ianareo ny eo ka dia maiza mifandamina tsara amin'ny hira ndavary
Sabienci Nalianza Zaina Munsifahizai Mumiasa Lalandava Putisuanai Tawatani karatanya Nisi Ulung marubes Simana kudina maina Tau Jesus sinanume Tetai uni pambulena Tuka chatukua Nianjami Virenena Tiu Pisu salvatsu Tawatani karatanya Nisi Ulung marubes Simana kudina maina Tau Jesus Jesus sinanume Nadevuki facacazamuja Renjakizahai Awambuni Nimatezaiya Kinolianai Tawatani karatanya Nisi Ulung marubes Simana kudina maina Tau Jesus Jesus sinanume
ndetsika ravana malala hiara-mitsangana hanolo tena ho an'Andriamanitra ny hira voalahatra. Nauri tompo soa ny fanatitra izany amasino akoa saya volontsayana rasuremo ana ufarati citaka fanasana tokorytsika fa araka ny afatra nampitain'ny ray aman-drenitsika filohan'ny efitsagema filohan'ny sy ny ray aman-drenitsika zay filoha-mpiangonana amin'ny fefigema dia anokana vavaka fo isika ho an'ny firenentsika satria anatin'ny sarotra atsika zao amin'izao fotoana zao dia retsika hiara-mitsangana no ny hira fanampiny laharana voalohany andininy voalohany fa vavaka ho an'ny firenena zao dia mba samy mivavaka ho an'ny firenena fa oka tsy hovarintsika ndahary. Mitsanganyana rimino faila itanena nefenona ifikiro mefononyana niadiatreana simura tena sarutra vavaka ho an'ny firenena isika. Andriamanitra rainay io ianao no tompon'ny firenena rehetra, anao ny tany, anao ny lanitra. Ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay io, ianao ny tompon'ny fahefana any an-danitra sy aty an-tany. Ary efa imbetsaka no nanehoanao zany na tany amin'ny firenen-kafa na teto amin'ny firenenay. Tena fotoana ilanao anay zao mba hijoro vavolombelon'ny finoana
eto amin'ny firenenay ivavaka ho an'ny firenenay atsiaro fa raha tsy zahay amin'ny mahakristiananay mihitsy no miova dia tsy manantena fiovana to amin'ny firenena izay dia mivavaka izay Andriamanitro fa Andriamanitra fitiavana ianao anehoanao ny fitiavanao sy ny indra fonao kanefa inko anehoanao ny fahamasinanao sy ny fahatsaranao amin'ny firenenay vavaka izay no zao toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena izao mba hiverenan'ny fihavanana sy ny filaminana ary mba hamangino ny fonony tsirairay izay nahatsiaro vomafy na voaroba fananana na manana ny maty sy ny naratra ay mamela heloka anie kanefa inko mampahirezinao mba ho sitrana ny marary ionona ny fianakaviana manamanjo ary hahajoro eo anatrehanao ka tsy ho rava mandrakizay fa ho avy ny fotoana narenanao ny fiainany misy amin'ny zanaky ny fiangonanay voaroba ihany koa dia mangataka izay ho an'ireny mba hampahirezanao azy ireo ary dia apetraka eo ampelantananao ny fiainany fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao dia misy aminay koa mety nandray anjara tamin'ny fandrobahana na ny vidy ny zavatra voaroba zavatra voaozona eo an'Andriamanitra mamelany elokay ary ataovy mahay manana fombebaka izay ka hiverina amin'ny fahamarinana amerina n'ireny zavatra nangalarina na nropainy ireny ampahamarinana ary hibebaka tokoa eo anatrehanao Andriamanitra fa mpamela heloka ianao efa azonay no famelan-keloka fa irin'ny fonay voavela heloka isan'andro izay dia mivavaka izay ho an'ny firenenay ireo olona mitondra anay ireo olona izay mitaky zo samihafa tompo Andriamanitra io ianao mahay ny zavatra rehetra koa dia ahatonga filaminana ane ahatonga fiadanana ane izay zavatra mitranga fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa ny firenena ary ahasoa an'izay tian'Andriamanitra ampianaro tianao zay mpiotranao zay ka tsy hanonao foana eo anatrehanao tsy handroba ny fananany namanay kanefa inko tsy hanao zavatra hafa hoentin'ny fankahalana tompo ampianaro zay ho tianao sy ho tiany namanay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay sany vavaka izany mpisotra mpamonjy tianay io amen mazotoerana ravana malala ty soratra masiny ty ry avana nomen'ny tompo a dia vakiko amintsika ao amin'ny Isaia 4:telopolo andininy voalohany sy ny andininy faharoa Isaia 4:telopolo andininy voalohany sy ny andininy faharoa zao ny vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miara-mamakitsika loza anao ro lay mpandroba nefa tsy noropaina ianao ary mamitaka nefa tsy nifitahana ianao rehefa mitsahatra ny mandrava ianao dia vahoravana koa ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao dia vahovitahana koa Jehova mamindrafo aminay ianao no antenainay aoka ny sandrinay samaraina ianao sy ho famonjenanay amin'ny andro fahoriana rahatsotra no zany moa ny adiditsika fiangonana zany fandresahako tamin'ny akatoka andresahako tamin'ny heriny zany mpiresahana amintsika hatrany hatrany any amin'ny mahampanompon'Andriamanitra atsika maha olon'Andriamanitra atsika dia tena miezaka tsika hijoro vavolombelona na dia tsy tonga lafatra azy zavatra anankiroa no ilan'ny tompo atsika ny anankiray dia hijoro tsara amin'ny finoana izay efa hananantsika raha teo ary ny faharoa dia ny joro tsara vavolombelona eo anatrehan'ny tompo tsy mitsara ny hafa akorytsika fa milaza fotsiny hoe raha kristianina na sanatriny no nanao fandrobana na nividy zavatra alatra na nanao zavatra ratsy tamin'ny namany dia fotoana zao hibebahana ary tena fotoana hibebahana izany ary dia tokony hibebaka amin'izanytsika efa nilazaiko tetiny hoe i Zakaiosy rehefa nibebaka dia ozy hoe onerako avy efatreny zay rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana dia tena mila an'izanytsika revana malala fa nanao anso moako tamin'ny fotoanandro hoe tsy ataony mety tsy ataon'ny fiangonana afo sao fa ataontsika raha nisy zany zavatra zany dia aleo mifanantona aleo manantona hoe
za dia anisan'ny anankiray naka zavatra tariana fa aza menaena satria tsy mety le izy faharoa amin'ny mampandray fanasan'ny tompo atsika raha mpandray fanasan'ny tompo ianao nandray anjara tamin'izany dia mila mibebaka ary misy fotoana aza ny tena marina dia zao ampatsorana lazako hoe mahatsiaro tena dia tsy tokony handray fanasan'ny tompo akory fa fantatra fa nanao zavatra tsy nety ianao a dia tena mahatsiaro tena ny amin'izany isika fa dia bebahano zao a ibebahantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa nitantaraiky teto le fiangonana tany Sabotsynamena nresako tamin'ny heriny tamin'ny tababolana fa hiteny fotsiny a manao hoe samy mahatsiaro tena eo anatren'Andriamanitra handray fanasan'ny tompontsika zao tsy misy misakana anao ary tsy misy mamporisika anao fa raha tahinika mahita fa ny zavatra tsy nety natao tokoa ary indrindra fa ao anatin'izao raharahany firenena zao dia aleo mandiny tena aloha fa tsy mandray ny fanasan'ny tompo isika ao anatin'izany ho an'izay tsy hoe manamary tena akory fa ho an'izay mahatsiaro kosa fa tena bebaka ary vonina handray fanasan'ny tompo dia manasanao Jesosy Kristy ho amin'izany fetin'ny taranaka moa androany rehavana malala dia ny fitezana ny fianakaviantsika ny tena zava-dehibe ka dia samy mitaizany fianakaviany mitaizany ankohonany andeha tsara-pahamarinana amin'ny zavatra rehetra za dia tena miteny an'izany foana ary eto amin'ity fiangonana ity betsaka ny tomponandraika samihafa misy avocat misy zao misy izy misy mpitandro filaminana tsy mitsahatra mihitsy miresaka amin'ireny havatsika ireny betsaka hoe ataovy pahamarinana tsara ny asa ataovy pahamarinana tsara ny fijoroana eo anatren'Andriamanitra aza manao zavatra tsy mety fa noho ny amin'ny volana noho ny amin'ny karama fa te mijoro tsara tsika eo anatren'izany rehetra zany io hoe ravana malala fa tsy isika kristianina akory ndeha hifamonina ndeha hamoniny namantsika tsika akory ndeha handrobany namantsika tsoriko zao fa misy fianakaviana vitsivitsy eto ny tena nitaraina satria manana orinasa izy fianakaviana vitsivitsy nanantona azy zao dia tena nitaraina sady nitomany an-dranomaso hoe very ny entana misy olona very amina miliara eto amin'ity fiangonana misy atsika ity mpianato zany very amina miliara satria orinasa voaroba ary ny olona mandroba tsy lavitra fa olona kaikaiky eo ihany dia mahamenatra zany eo anatren'Andriamanitra tena mahamenatra zany ka mila mibebaka zany tsika raha sanatriany vava azafady le zazakely toboka tena mila mibebaka tsika raha sanatriany vava misy ato amin'ny fiangonana nanao any zavatra tahaka zany tsy mahamenatra za dia tsy matahotra mihitsy hiteny an'izany mila mibebaka tsika ary iny moa fibebahana avereno zavatra olona nangalarana nanalaina nandrobaina vereno tsy mahamenatra zany zay moa zany efa miteny foana hoe tsika no manao ny procédure mijery zay procédure azona mamerina an'izany fa dia avereno da misy zavatra olona nangalarana fa nisy any nanantona vitsivitsy dia niresaka hoe zao ny atao ahoana ny atao pastera fa misy an'reto tany amiko tsy manino zany ary zava-dehibe zany fa dia samy tompoko mandiny tena tsara sika rehetra samy mieritreritra tsara tsy zany ihany akory fa ny zavatra hafa koa azo itsika eritreretana tsara hoe ahoana ny fiainantsika eo ivon'ny fiarahamonina tena handray fanasan'ny tompontsika zao dia mandinika any amin'izany tsika ravana malala Andriamanitra moa dia mahay mamela heloko antsika ary izay le ataony hoe Jehovah mamindrafo aminay mila mitodika amin'Andriamanitra mibebaka ary tena mibebaka eo anatren'Andriamanitra zavatra tahaka itony za ry havana malala dia izay no amaranako azy za dia manompo tena mihitsy tena nanompo tena mihitsy ary nitsanga zany zavatra zany ianareo ve dia mieritreritra hoe tsy misy kristianina nanao an'ireny mandrobo ireny tsy misy kristianina io fampitoratoraka sy mifamono eraky ny tanàna io kristiana daolona ka maroan'ireo olona eo dia manompo teny ianao ve tsy nitaiza za ihany moa zany manongo ny tenako fa tsy hoe tsongon'olo-kafa dia samy mandingika tsika ravana malala tena manompo tena tsy aveniko zany manompo tena ianao ve tsy nitaiza fa dia maninona loatra ny manao zavatra tahak'izao ny olona rehefa malala tsy tsara an'ireny olona ireny tsika akory fa tena ifona amin'Andriamanitra mba ho an'ireny ava malala tsika ireny ary atonga ny olona rehetra hiverina ho amin'ny fibebahana efa 100 taona efa 200 taona zao ny tonga teto Madagasikara ny filazantsara tsy hoe ny filazantsara no nanaratsy atsika fa ny filazantsara no fitaratra nijeren'ny olona ny tenany hoe tena ratsy izy sa tena tsara ka dia samy mandinika an'izany tenin'Andriamanitra zany tsika ravana dia tsika hanao hira anankiray famaranana izao fotoana izao dia 4:7 andininy fahatelo raha misy mantsy tokony hotezaina tsika olon-dehibe dia efa vitany atsika raha adaly tsika amin'izao fotoana izao dia tsy afaka novaina ntsony tsy afaka ny anovan'olona 10 taona tsika na 70 taona dia niko mafy moa zany ny tenako amin'izay fa ny ankizy ny tezaina amin'izao fotoana izao ary ny taranaktsika no mila tezaina amin'ny fahamarinana tsara na dia efa merim-bola latsaka aza dia tokony haverina zany satria zany ny mahakristianina andao rehefa malala tsika anao ny hira 4:7 mpitsanganana indray andininy fahatelo ihany dia mifarany eo zany ny amin'io dia tonga amin'ny fandraisana fanasan'ny tompontsika dahoary Tarana
bautena matoky no faendrenako teotany sabatra na Madagasikara. Manandriamanitra voninahitra mahazoterana tokoa ampy ny vavaka sy ny fananarana zay fa dia androso amin'ny fanasan'ny tompontsika ravana malala fanasan'ny tompo zay vonina ndray sy mpandray fanasan'ny tompo na avy amin'ny fiangonana inona ianao na avy amin'ny fiangonana inona dia mitsangana eny amin'ny w miaraka amin'ny ray w alalan'ny dekona fa ianao no mpandray fanasan'ny tompo satria ato amin'ity fiangonana ity dia tsy misaraka akory ny fampivavahana sy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ndao ary. Fanasana masina dia ny fanasan'ny tompo ary anasan'i Jesosy Kristy tompo atsika dia mitsangana sandrato amin'ny tompo ny fonareo. Ho Jesosy indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy aminy koa. Vavakisika fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-tany sy aty ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary ireo olomboavitra efa sambatra ao aminao. Ko avelao ireo ny feonay mba hiombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe Masina, 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 Jehovah Tompo, fenonivu, nenaita, Yesa retisa, no tsika izao ny teny fanorenana ny sakramenta ny fanasan'ny tompo fa Jesosy tompontsika tamin'iny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakinika ho izy raiso hano ity no tenako izao mena ho anareo izao no ataovy io fahatserovana dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia ho izy misy tro amin'ny tenareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keliko zao ro atao fahatserovana no ovinana misotro ianareo fa na ovinana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra mpiaviny tsangansika hivavaka ny tompo rainay ny an-tanitro indreto izay manao eto anatreninao ny fahatserovana ny fahatongavana zanakao olona sy ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamboninaahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay dia miandry sy mitalo ny fiverenana izay mba fenoany voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay da io tanteraka so sakramenta masina izao ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka
naterina indray mandeha monja ao anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo rainay any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, amasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, amasiny ny kapoaka mba hanambara ny ranon'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa ao aminay ne ny fanahy masina mba ahatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon'ny tomponay eto mpandraisana zao mofo sy kapoaka zao. Fa ny fanahinao masina no aharinao anay, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Ko ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika, satria raha ihany ny mofo dia tiany iray ihany sika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaoran'izay saorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika mba ho famelan-keloka. Ko satria hodidinim-pahalemena mandrakarivotsika ary vao petipety lotany ny nofontsika dia andesika hanao vavaka iombonana manao hoe: Tompo, tsy mendrika ny ato hoe Tompo, tsy mendrika ny kiranao ambany tafanao. Tompo, tsy mendrika ny sina Jesosy molatsaka avy avadaka zao. Rehefa menao hoe izay manadina tsy mba ho lavy izy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy Tompo hoe andeha, fa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Mazoto eraka tompoko. Feon'ny zava-maneno no izarako ireto famantaran'ireto ho an'ny diakona, ary efa midiny eny aminareo izy dia mitsangana ny RW raha mpandray fanasany tompony ianao dia mitsangana, raha tsy mpandray ianao dia mipetraka ihany. Etoka zareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fifaliana ireny. Amen. Tawara. Oh
tsy izao tsony no velona fa Kristiny no velona atao anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoanana zanak'Andriamanitra izay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompam-panahy mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanao n'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantara nareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Izay onony araka ny ohatra ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo. Hitsangana ny mpandrefana sany tompo.
ho jesosy kristy tompontsika raiso ary hano fa ity ny tenako izay omena ho anareo ataovy zao fahatserovana na oviana no mihinana ianareo. ary koa jesosy kristy tompontsika sotroanareo rehetra ity fa ity no rako dia ny rano ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka ataovy izany ho fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Mamy ro Jesosy ny fitiavanao. Fitiavanay ianao izany. Io fitiavanao io no manova ny fiainanay satria miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misaotra tompo noho ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay noraisinay, izay tsy hoe kitoto velively fa tena mari-pitiavana lehibe, ny fitiavanao anay sy ny fitiavana ianao. Ampio zay, ampaherezo zay ho tianao amin'ny fonay marina tokoa. Toy izany koa ho tiany namanay tahaka ny tenanay fa izany no didinao. Ampahareto ao amin'ny fitiavanao zay sy ny famindraponao Andriamanitra. Ary zao ane ho santatra izay ataonay any amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatrizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany, ranaovanay ny vavaka fisaoranay voninahitra ao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra tompo. Amen. Mazoto toerana tompoko. Manatitra ny fanoloran-teny isika ary mamerina ireo fitaovana izay nampiasaina, izay mariako ihany ho an'izay mbola vao vahiny eto moa zany fa tsy ho ampiasaina korakory ireny fa azy ety reny veram-pandraisany ireny mba hitandrona ny fahasalamana.
soran'andriamanitsika ry havana noho ny amin'ny nazaontsika nandray ny fanasana masina zao no afatra ho antsika izay nandray arak'izay mety izany fanasana masina izany manao hoe mieza mitady ny fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panako indrindra fa ny aminany ary toy izany koa ianareo raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no diadiavo indrindra ary eoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aza mahafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miantombotra ny andro ary oko ambony izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny fahataterahana izany amen tsangana revana malala no nira famarana ny fampifafantsika andray ny tsotrano anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mandeha ianao dia hitari-dalana anao ireo raha mandry ianao dia hiambina anao izy raha mifoy ianao dia ameloneritreritra anao tompo ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao na dia amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny saha votony rano ianao ary ho tahaka ny loharanom-boboka izay tsy mety ritra ho aminao aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy amen petraka sika sady mivavaka mangina no manao vavaka ihany koa fisaorana an'Andriamanitra tompo Andriamanitra misaotra anao izay no ny fahatanteran'izao fotoana izao na dia fandraisana azy nitsotrano dia mbola hano izany amin'ny fetin'ny taranaka izay dia mivavaka aminao mba hatanteraka izany somatsara reto manomponao nanao ny asa fanompoana miakanjo fotsy dia ho tahinao anaisotrany ireny izy ireo kanefa ho tafianao hery mandrakariva ahavita ny anjara asa fanompony ny vahoakanao izay nanatrika ity fotoana ity dia hoeniky ny fahasoavanao raha mody izy dia hitsehana azy ihany ianao raha mitoetra eto amin'ny fiangonanao izy dia hoeto raha teo ianao anamarina ny teninao fa taranak'izay no tahin'i Jehova izy dia atolotra ianao ny voninahitra tompo ka dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina amen
dia mirary soa tompoko ny soran'andriamanitsika no fa tiatarahan'ny fotoana zao moa zany dia fotoana iatsona ny fianakaviana ny fetiny taranaka tahaka zao fotoana ifakahalalana tsara tsika moa miditra indroa raha teo eto amin'ny fiangonana dia somary sahirana kely tsika amin'ny fifakahalalana voalohany fa ny faharoa dia fotoana anavozana indray ny fandorantena amin'andriamanitra zany ka dia hiakatra ety amin'ny alitara tsika ao anatin'izany ary ny fahatelona dia fotoana anamafisana ny fifankatiavana dia zany no amaranana ny fetiny taranaka tahaka zao amin'ny fiaraha-misakafo eto amin'ny fiangonana misy atsika zany dia misy fiaraha-misakafo efa novononina ho atsika rehetra ao ka aza misalasala na nandalo tsika na zanaka ny fiangonantsika na zanaka pelezantsika dia afaka miara-misakafo isika rehetra dia mandamina zany tsika aza matahotra fa ny sakafo voatandrina hitaka ny anak'Andriamaso ny resaka izenina taka an'io fanaisana fanasan'ny tompo raisinareo ihany sao diakonireo raha mamona amin'ny fanasan'ny tompo dia manao kasobosy ireo manao gan reo dia manasa antsika rehetra zany mba ahatanteraka izany rehetra zany zay rehetra tonga eo dia afaka misakafo avokoa isika rehetra fa mba tsara fotsiny raha nitondra fitaovam-pihinanana azahoana mandray zany sakafo izany ndao ary tompoko dia mandroso ny tompona ndraikitra rehefa avy eo manao ny fandaminana samihafa dia manonona ny anaran'ny fianakaviana dia fianakaviana kely zay voatonona zany ny fianakaviana miakatra aty dia ny loham-pianakaviana ihany no raisy tanana mifampitsinjokely tsika satria tsy maninona moa zany tsy mamenatra fa izao vao andalo tsy fahasalamana teo tanana dia fahasalamana io vao ray tanana daholo ny rehetra na vehivavy ianao ny loham-pianakaviana na lehilahy dia mety foana ndao ary rarosoa enary araka izay fanambara teo dia irosotsika zany amin'ireo fanehoana reo taranaka sy fianakaviana ety amin'ny alitara ity zany tahaka zao ny fandaminana rehefa manonona zany ny anarana zay teneko hoe zay numéro 1 rehetra dia miomana avy hatrany zany efa mahafantatra n'le laharatsika sika na izany azy dia tononika moa ny anaran'le fianakaviana dia avy eo tonga dia manantona mivadika ary amin'ny ilany ary zany dia miakatra any arak'izay fanolonako anazy eto ety am-piandohana aloha zany dia tsara zany fa somary manginginika kely tsika zafady ao mba tsy ela be izy ity vetivety fa mba maharitra kely fotsiny sika dia mba manatin'ny fahanginana no anaovantsika an'izay zany ny voalohany zany dia amin'ny mahafiangonana antsika eto moa zany misy ny ray aman-dreny mpitarina moa zany zay mitarika antsika eto dia miangavy ny fianakaviana ray aman-dreny mpitarina zany ny fianakaviana randremby Santa Roger mpitandrina izy ireo zany no asiovantsika voalohany eto ngamba kosa tsy misy hoe tsy mahalala azy sika hoe ireo zany ray aman-dreny mpitandrina mianakavy zany dia ao ary somary maningina kely tsika za ihany no miteny fa rehefa manaraka eo zany tsisy miteny akory fa mba tsara ihany fankalala tsara ihany tsika eo zany zay mianakavy kely zay moa zany zay mivady dia efatra ny zanakay efatra zanakay amin'ny rahalahy ny anankiray tsy eto fa any amin'izay misy azy ihany dia ny anankiray eto ihany fa manana ny fiangonany ko any amin'izay misy fiangonany ihany fa izy mirahavavy zany no eto akonanay dia ndreto zay dia manana zavikely enina zay fa enina zavikely lay zao dia efatra ny zanakay mivady dia mirarosoa antsika rehetra tompoko mirarosoa antsika rehetra fianakaviana rehetra tompoko eny ary
zay ihany moa zany miraba satria zany solo tena fiangonana eto zany miraba paster eny ary numéro 1 rehetra zany a zany hoe 1 101 201 zany a dia avy hatrany tonga dia mivadika ery ambadika ary ny fianakaviana Rakotaromanana Marcel, ny fianakaviana Andrianatoandro Edmond ary ny fianakaviana Ratovisan sy Mami Laza. Ao zany avy hatrany tonga dia mihodina any ambadika any nareo. Arak'izay nanolonako anazy zay, Rakotaromanana Marcel, Andrianatoandro Edmond ary Ratovisan sy Mami Laza. Ay tonga dia tsy maina tonga dia miakarary zany ry ny fianakaviana Andrianatoandro Edmond raha izy ny ao voalohany eo. Ao ary le fianakaviana Andrianatoandro Edmond raha izy ny ao voalohany eo tonga dia miakarary tsy maina. Ay izy le Rakotaromanana Marcel ihany reo. Awari, mandroso. Larsoan'ny zafikely. Larsoan'ny zafikely. Awari, numéro 2 rehetra indray zany tonga dia miomana rehefa avy eo rehefa tafakatra le farany eo a 202 dia avy eo ny 202 ny fianakaviana Andrianarmanana, ny fianakaviana Ramambazavo Julien, ny fianakaviana Ratovoery Nicolas. Andrianarmanana, Ramambazavo Julien, Ratovoery Nicolas. Le Ratovisan zany mandeha voalohany ato zao a le 201 teo mbola le fahatelo teo fianakavianany Mamaliza zany izy ireo, Ratovisan sy Mamaliza. Ao ary le 201 teo. Ndao ary le Andrianarmanana dia avy eo Ramambazavo Julien dia Ratovoery Nicolas. Awary le manaraka ao tsisy le manaraka ao. Awary 3 rehetra indray a Rakotonirina Davidson, Randrebololona Arsène ary Barthélemy. Rakotonirina Davidson, Randrebololona Arsène ary Barthélemy. Ao tonga dia miakatra zay ao mitohatra ao tonga dia miakatra fa ao tonga dia mandroso.
Ankoatony rina. Ao miakatra le manaraka. Randre Blue Larsen. Ao Barthélemy. Barthélemy manaraka indray zany zay 4 rehetra avy eo a. Zay 4 dia ny Ranay Varvony Jules Mivady. 104 Randray Manantena Jean Richard. 204 Arinay Vora Bearmanana. Ranay Varvony Jules Mivady, Randray Manantena Jean Richard, Arinay Vora Bearmanana. Ankoaton'irina Davidson. Ranay Varvony Jules Mivady, Zavady Randray Manantena Jean Richard. Ao mandrosary raha Arinay Vora Bearmanana. Manaraka indray ny 5 rehetra. Razana Tsalama Georgine. Andriakoto Tiarson Hubert. Randrianarso Mamy. Razana Tsalama Georgine. Andriakoto Tiarson Hubert. Randrianarso Mamy. Awar, tonga dia miakatra tsy maninona. Aubert, Andriakoto Tiarson Aubert. Randrianarso Mamy. Ao dia ny sisy indray a Andriamanampisoa Norosoa sy ny zanany 106 Rasoaromanana Meltine. 206 Rahely Vololonjanahary Lucienne sy Ratsimandresy Solomon. Awary zay 6 rehetra Andriamanampisoa Norosoa sy ny zanany Rasoaromanana Meltine. Rasoaromanana Meltine. Rahely Vololonjanahary Lucienne sy Ratsimandresy Solomon. Awary dia ny 7 107 207
Rasoarvao Julie, Andriamavozafy Daniel Lance, Andriamoria Oby. Daoary Rasoarvao Julie, Andriamavozafy Daniel Lance, Andriamoria Oby. Tonga dia miakara raha misy raha vonina fa aza miandry an'izay anao na tsy milahatra raha fa fianakaviana Andriamoria Oby. Tonga dia miroso fa tsy maninona. Tsisy an'ilay 7 tsony fa tonga dia 8 Nasolo Lomé Joséphine, Randriana Arvony Jean-Jacques, ary Razanakoto Andriamaefa Jimmy. Daoary Nasolo Lomé Joséphine, Randriana Arvony Jean-Jacques, Razanakoto Andriamaefa Jimmy. Randriana Arvony Jean-Jacques, Razanakoto Andriamaefa Jimmy. Ary 9 rehetra, 9 109 209 Solermady Jacket, Razaka Zafy sy Rasoanjavony Esther ary Randriany Falina Roger. Avaka tonga dia miroso. Ary 10 indray zao, Rakotondrazafy Yando 110, Rasoarnoro Sérafine na Mamasera 210, Razafinandrina Farasosy Jedidia. Rakotondrazafy Yando, Rasoarnoro Sérafine na Mamasera, Razafinandrina Farasosy Jedidia. I Farasosy Jedidia.
Mamasiry. Lakotra zafianto. Aoary 11 ndray zany zao 11 dia 111 dia aveo 211 ny 11 Niry Malala Eveline 111 Rakotonirina Jean Émile 211 Rakoto Vokatra Nosinjaka 11 Niry Malala Eveline 111 Rakotonirina Jean Émile 211 Rakoto Vokatra Nosinjaka. Jean Émile. Jean Émile. I Rakoto Vokatra Nosinjaka. Aoary ny 12 ndray zao a Randiby Mampianina Adeline Yantriniaina Hélène Briante Rakotonirina Arsène 12 Randiby Mampianina Adeline 112 Yantriniaina Hélène Briante 212 Rakotonirina Arsène. Aiza tsisy eo daoary 13 Randriamanantena Arlanto 113 Andrianarson Rodin sy Rakotonirainy Beby 213 Ramalanjona Andriatina 13 Randriamanantena Arlanto 113 Andrianarson Rodin sy Rakotonirainy Beby 213 Ramalanjona Andriatina. Randriamanantena Arlanto. Ramalanjona Andriatina. Andrianarson Rodin sy Rakotonirainy Beby. Aoary 14 Andriamanandratra Ravoavy 114 Rasoanirina Eliane 214 Rabeatoandro Fanomezantsoa sy Aingo Malala 14 Andriamanandratra Ravoavy 114 Rasoanirina Eliane 214 Rabeatoandro Fanomezantsoa sy Aingo Malala.
be atoandro fanomezan-tsosiaingo. Eliane 15 raha Artine Charlotte 115 Rakotomanga Guy 215 Rakotondratsimba René. Raha Artine Charlotte Rakotomanga Guy Rakotondratsimba René. Zay tompony reto fiara reto mba mivoaka kely dia mba akisaka ilay fiara fa misy tômôbila ivoaka 79 60 TAC 85 69 DF 79 60 TAC 85 69 DF mba akisaka kely ilay fiara. Rakotondratsimba René. Alors, 16 Ramanos William, 116 Yarson, 216 Rassamanana Célestin. Ramanos William, Yarson, Rassamanana Célestin. Ramanos William. Rassamanana Célestin. Yarson. Dix-sept Ratsibazafy Louison Menakavy 117 Ramourasata Désiré 217 Ral Soanaivo Yantra Faratsirava. Ratsibazafy Louison Menakavy Ramarosata Désiré Ral Soanaivo Hantra Faratsirava. Ratsibazafy Louison Menakavy. Faratsirava. Ny manaraka ao Ramarosata Désiré.
18, Solofiniana Fidèle. 118, Ramiarson Marcel. 218, Rakotormanana Joseph. 18, Solofiniana Fidèle. 118, Ramiarson Marcel. 218, Rakotormanana Joseph. Solofiniana Fidèle. Retiarson Marcel. Rakotormanana Joseph le manaraka fiora. Rakotormanana Joseph. Randria Miajasoa Lalatine. 119, Ravosolo Marguerite. 229, Ramanakoajaina Robinson Désiré. 19, Randria Miajasoa Lalatine. 119, Ravosolo Marguerite. 219, Ramanakoajaina Robinson Désiré. Ramanakoajaina Robinson Désiré. Awary 20, Rambeloarson Rocky Steve. 120, Randrianoelina Eleonore. 220, Raharnirina Jacques Aimé. Rambeloarson Rocky Steve. Randrianoelina Eleonore. Raharnirina Jacques Aimé. Randrianoelina Eleonore. Raharnirina Jacques Aimé. Antinena Wuntsulidia. 121, Rasavandra Tompo Lucienne. 221, Ramiliarson Jean-Aimé. 21, Antinena Wuntsulidia. 121, Rasavandra Tompo Lucienne. 221, Ramiliarson Jean-Aimé. Rasavandra Tompo Lucienne.
22 Rarmalala Martine. 122 Razanatra be Lala Mamsou. 222 Rawel Maïfa Yerniena Andriamilanto. Rarmalala Martine Razanatra be Lala Mamson Rawel Armaïfa Yerniena Andriamilanto. Tonga dia miakatra fa za mijanonao ambany eo a. Razanatra be Lala Mamsou. « 23 Ravalson Jean et Élysée. 123 Rakout Gilbert Ernestine. 223 Rafarassou Myriam. 23 Ravalson Jean et Élysée. 123 Rakout Gilbert Ernestine. 223 Rafarassou Myriam. Rafarassou Myriam. Rakout Gilbert Ernestine. Afaka tokoa dia miakatra Ravalson Jean Élysée. Rafarassou Myriam. Rafarassou Myriam. « 24 Razafin-Drasoa Vololon'Irina. 124 Rabearbalanto Roel. 224 Todiavo. 24 Razafin-Drasoa Vololon'Irina. 124 Rabearbalanto Roel. 224 Todiavo. Rabearbalanto Roel. Todiavo. Awary 25 Razafintsalama Rija. 125 Rasoary Lalao Jeannette. 225 Ravosolo. 25 Razafintsalama Rija. 125 Rasoary Lalao Jeannette. 225 Ravosolo. Razafintsalama Rija.
tapitra ty andiany ya eny are ny nomeny tompo isatsika zany de androany aloha vety fa eo ihany azevetsika aloha voasolaka vetsika aloha fa sinananareo aveo ny isatsika zany tonga teto androany a 1700 fitonjato sy arivo tsika tonga tato de ny valopy zany hatreto aloha ny azo a dia 17 628 700 ariary 17 628 700 ariary na 88 143 500 ariary zany ny azo hatreto aloha fa de mbola hoavy any moa manaraka raha fijerinay azy de misaotra atsika fa raha de sarotra azy amin'ny fiainana sarotra koa ny zava-misy amin'izao fotoana zao a tsy adinontsika ny asan'Andriamanitra misaotra tompoko raha voasolo 26 Raël Arso Jacqueline 126 Rakotonirina Désiré 226 Rayer Mandimby Lala 26 Raël Arso Jacqueline 126 Rakotonirina Désiré 226 Rayer Mandimby Lala Awari, Bruce Awari. Nirina Désiré. Rayer Mandimby Lala. « 27 Rakotonirina Ida 127 Ratelson Paquerette 227 Rajuela Moïse Rakotonirina Ida 27 127 Ratelson Paquerette 227 Rajuela Moïse Rakotonirina Ida ny anareo zay any amin'ny akany raha maheno raha misy fanamafisam-piosianana dia afaka miditra ty am-piangonana nareo ary amin'le fanomezana anarany ity afaka maka ty am-piangonana zany nareo any amin'ny akany any Rajuela Moïse « 28 Randriatsiferina Prospère 128 Randriana Tenena Benjamin 228 Ramarson Andry zavady 28 Randriatsiferina Prospère 128 Randriana Tenena Benjamin 228 Ramarson Andry Ramarson Andry
29 rasolomanana andriatahina mamsolo 129 razafindrabe fanjaniaina 229 ranarso Julie manantena rasolomanana andriatahina mamso razafindrabe fanjaniaina ranarso Julie manantena trente andriana belona rakoto belanja 130 raha 230 rabe manatso William razanadrakoto raha andriana perantso raha falimanana rabe manatso William Trente et un Tombo Jean Gildas 131 Randriana Valona Tokisy Kanto 231 Randria Malala Benja 31 Tombo Das 131 Randriana Valona Tokisy Kanto 231 Randria Malala Benja Ciao, tsisy miakatra 32 Rafawarso Noeline Menakavy 132 Andriamanana Rolande Arlala 232 Rafanoarana sy Mama Eleonore Rafawarso Noeline Randria Malala Benja Rafanoarana
sy Mama Eleonore. Rakoto Maharavo, 133 Ratovina Nahary Andrianandraina, 233 Ery Arinarivo Yolande. Awary 33 Rakoto Maharavo, 133 Ratovina Nahary Andrianandraina, 233 Ery Arinarivo Yolande. Maharavo. Awa. Bana wa. Awar, yakat. Yakut bar. Ery Arinarivo Yolande. Awary 34 Razanatsiheno Marguerite, 134 Ramiandry Sosolofo, 234 Gisèle Omar. Tonga dia miakatra leo ambany eo tsy maninona, tonga dia miakara fa za Ramiandry Sosolofo. Gisèle Omar. Oh. 35 teraka pasteur Andriamifity Charles. 135 Andriatsifarantso. Andriatsifarantso. 235 Rakotona Nahary Jacques. Teraka pasteur Andriamifity Charles. Rakotana Nahary Jacques. Taranaka Rakotondravelo sy Ravaoarisoa. 136 Rajaonary
mianakavy 236 Randriana Arson Andrianjakatina. Rajonary. Mandroso. Trente-sept Razanamahazo Paul, 137 Rakoto Armiza Fety, 237 Rasoa Lina Lucie Viviane. Razanamahazo Paul 37, Rakoto Armiza Fety 137, Rasoa Lina Lucie 237. Rakoto Armiza Fety Rasoa Lina trente-huit Rasoa Miada Nambine Mariette 138 Randriamanatsoa Zo sy Volatina mianakavy 238 Ralambo Miadana Johnson 39 Rindra Bary 139 Alain Ravelosoa 239 Randria Miaja Narivo sy Lofinirina Maharavo 39 Rindra Bary 139 Alain Ravelosoa 239 Randria Miaja sy Lofinirina Maharavo Alain Ravelosoa Awary 40 ary tonga dia raha tsisy ao raha Arjona faly 140 raha Beatoandro Edmond sy Razafindrazava Elisabeth
240 Andrianarsoa Alban. Rindrabary. Rary John Lafaly. Manaraka afaka tonga dia miakatra zao. Agora vai acabar com a Narsoa Alban. Quarantième raha Zafindray be Lucien Mivady sy ny zanany. Zafindray be azafady Zafindray be Lucien Mivady sy ny zanany. 141 raha Armandina Dominique. 241 raha Antalalao Clarisse. Raha Antalalao Clarisse. Quarante-deux raha Vaornirina Voangy. 142 raha Lainantenaina. 242 raha Lantonirina Nomenjanaka Mikael. Nomenjanaka Mikael. Nomenjanaka Mikael. Raha Vaornirina Voangy 42. 142 raha Lainantenaina. 242 raha Lantonirina Nomenjanaka Mikael. Ao sa tsy ao tsisy zavady ty raha Lainantenaina. Quarante-trois raha Vaoarsoa Louise. 143 Randrianarmanana Gustave. 243 raha Valson Iajanarivo Wilson.
Randrianaramanana Gustave. Pasteur Randrianaramanana Gustave. Ravalson, Yajanarivo Wilson. Benjamin Tianjanahary. 44 azavady. 44 raha Benjamin Tianjanahary. 144 Randriambololona Marie Jean Marie Jo azavady. 244 Andrianantenaina Andrianantenaina Sandratana. Andrianantenaina Sandratana. 44 raha Benjamin Tianjanahary. 144 Randriambololona Marie Jo. 244 Andrianantenaina Sandratana. Tonga dia mandroso. Marie Jo. Ao ary 45 famille Rakotoary Soa Bernard. 145 Rabeomananjara Daniel. 245 Lazafy Maharavo Older. Older le 46 Randriatsara Fara Manuel. 146 Rasoa Zanamahefa Marceline. 246 Ratolo Janahary Maminiaina Jean-Baptiste. 46 Randriatsara Fara Manuelina. 146 Rasoa Zanamahefa Marceline. 246 Rakotonjanahary Maminiaina Jean-Baptiste. Rasoa Zanamahefa Marceline. Ratolo Janahary Maminiaina Jean-Baptiste. Quarante-sept Teraka Topokola Randrianatoandro Jacques. Raha 1100 Fanomezanjanahary Mamtina 147. 247
raha somapionina Yvonne fanomezan-janahary Ianitra fanomezan-janahary Ianitra Yvonne Andrianatoandro teraka tompolary Andrianatoandro Jacques quarante-huit Andrianome Arniaina 148 Rakotoaromanana Manitra 248 Manana Gustave Orlando Andrianome Arniaina Rakotoaromanana Manitra Manana Gustave Orlando quarante-neuf Rasoa Norvelo Geneviève 149 Vojak Rabefaritra Luc 249 Rakotoaroma Rakotomahatia Maurice Narcisse Maurice Rakotoaromahatia tsy Maurice Narcisse rehefa fatapatarareo ohatrohatran'izany le anarana angamba dia mba manantona fa tsy manino reto a Vojak Rabefaritra Luc 149 ay Maurice Rakotoaromanana Maurice hitako izy dia zay voatabia Maurice Rakotoaromanana Maurice Maurice ao 50 Rasoana Antenaina Juvence Rasoana Antenaina Juvence 150 Soametera Léonie 250 Rasoa Arvelo Elisabeth
Numéro 51 zao tsika famille Andriana Toandro Fidelis. 151 Randriana Arson Henri Daniel. 251 Randriatina Martial Joseph. Famille Andriana Toandro Fidelis. Randriana Arson Henri Daniel. Randriatina Martial Joseph. Mandroso afaka tonga dia miakatra izay vonina. Itanareo fite Daniel Randriana Arson Henri Daniel zany zay mandroso. Andriana Toandro Fidelis. Randriatina Martial Joseph zany. Numéro 52 Rakotonarivo Noah Mianadavy. 152 Ralay Vao Vololonirina. Volanirina. 252 Andrianambay Jean-Jacques. Ralay Vao Volanirina. Vololonirina. Ralay Vao iny a Vololonirina. Rakotonarivo Noah Mianadavy. Randrianambay Jean-Jacques. Numéro 53 Rakoto Armand. 153 Rasojovola Andriaparantately. 253 Randriamanga Joseph. Rasojovola Andriaparantately. Fianakaviana teraka Rakoto Armand. Randriamanga Joseph. Numéro 54 Rakotondranay Philbert.
154 rakotoma rafo David manarafo lefa niratana mihitsy manarafo David 254 Randriamanga Rajosefa rakotondranay vo Philibert rakotondranay Philibert rakotomana rivo David atsy mandrosona Randriamanga Rajosefa numéro 55 Rakotonjanahary 155 Razafy Armino Aingotiana Suzanne 255 Rakotonirina Elson Philibert Hugues Rakotonjanahary izy rolazy Razafy Armino Aingotiana Suzanne Rakotonirina Elson Philibert Hugues $56 Razafy Mahatradraibe Suzanne Razafy Mahatradraibe Suzanne 156 Randrianasolo Norbert 256 Razafy Arvony Limon Odette Razafy Mahatradraibe Suzanne Randrianasolo Norbert 57 Taranaka Randriamalanto sy Ravelo Arso 157 Rakotondrabe 257 Rakoto Armanana Josefa efa vita misoratra teo vita
Taranak'Andriamalanto sy Ravelarsoa dia Rakotondra-be. Efa voatonga teo. 58 Razafinaina Marie Georgette. 158 Randria Plaza Soa Gabi. 258 Arnirina Baumiavitsa sy Doge Irinala. Any andafy rehefa Plaza Soa. 59 Vololomboangy sy Lofindraivo. Vololomboangy sy Lofindraivo. 159 Rakotomaharo Nampoina. 259 Vololonirina Pauline. 60 Lalao Elina Razanadriky. 60 160 Ratianjana Artoky. 260 Razainarivo Lucia. 1 Rakotomaharo Nampoina. Lalao Elina tsy niakatra. Ratianjana Artoky. Razainarivo Lucia. 61 numéro 61 famille Rabe sy Ranana Naivo. 161 Randrianalza José. Randrianalza José. 261 Razafy Arsoa. Izany famille Rabe sy Ranana Naivo. Randrianalza José. Numéro 62 Randrianarvelo Ioby. 162 Razana Jauna Slofo. 262 Andrianirina Rabe Mitsiry Justin. Randrianarvelo Ioby.
jauna solofo randriany irina raha be mitsiry justin 63 andriambololona iaja 163 ranay voary manana heritina jeny heritina jeny ranay voary manana heritina jeny na jery na jony dia 263 rawily arivony tiao 64 andriany anitra razafindra lahatra andriany anitra razafindra lahatra 164 rahery arso mandimby laza 65 taranaka razafindra koto Jacques 165 tsy mitona fa misy miakatra andriany anitra razafindra lahatra zany ty taranaka iza le fanakaviana rawily arivony taranaka razafindra koto Jacques numéro 66 faharo andreatsy fofoina faharo andreatsy fofoina so misy mbola tsy voatonona so misy tsy voatonona tomboka so voadignana nasalabo zany tsy misy a voatonona dolo tsika rehetra zay zany tsika fitonjato serivo teo zany ny isatsika tato am-piangonana androany a ny fanaveriko teo moa zany fa averina kely ndray fa ny valopony taranaka voaray zany atreto a dia 17 628 700 ariary na 88 143 500 francs dia misaotran'andriamanitsika noho ny fitahiny fa nao anatin'ny zavatsarotra aza ny firenena ary tsy afenina fa betsaka ihany ny tompona andraiki teteto fiangonana nanana fanahina be hoe anahoana izy tia fianaranaka aveo ahemotra indray ve sa ahoana fa ao anatin'ny fahasairanana moa ny firenena dia hoy izao manao hoe maherezitsika fa matoky an'andriamanitsika fa n'andriamanitra ny asa firenena mety mikorotana fa ny asa n'andriamanitra koa tsy maintsy atao dia misaotra asika fa velon'ny finoantsika fa tsy velon'ny fahitana akory dia mirarosoa tsy agnantsika rehetra hisaotra n'andriamanitra anao hiritsika ny hira fahatelo dia vavaka dia tapotreo zany ny tsy hoe fetin'ny taranaka fa ny fanonana anarana dia rehefa aveo tsika miroso amin'ny sakafo misy fandaminana eo dia roso amin'ny sakafotsika zay teraina fa vetivety ihany dia fa ho vitatsika izay hira fahatelo andininy voalohany
sorana ny andriamantsika raha mbola misy fitendry eo dia mitendry moa raha tsisy dia fa mbola misy fitendry veo tieria mbola misy mitendry eo misy dawary ty voalohany any Isaranale Andriamanitsika Fafitaiabe Nomene uantsika Atreo amboka Kamandrakatetra Isika enika vavaka sika misaotra mankasitraka miteranao zay Andriamanitro Andriamanitra rain'izao rehetra zao ianao Andriamanitra rain'ny fiangonana tompo sady mpamonjy anay amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ny fahasairanana zay toy izany koa ny firenenay dia tsy mahakely fitianao akory zany fa mampitombo aza ny fitiavanao anay ary mahatonga anay ho zanaka manoa ho tianao tokoa dia nanolotra zay nanome zay ary hita ny vokatra tompo misaotranao noho ny fisehoan'ny rehetra tetỳ ambony alitara masinao fa alitara masina ity koa fanolora-teny zany ary fanolora-tena marina avy eo am-po ta io ny fianakaviana rehetra nandalo teto ambony alitara na tsy nandalo koa noho ny antony samihafa taovy eo ambany masonao izy rehetra ary tombo fahasoavana sy fitahina zany fianakaviana zany tsy ho diso anjara fitahina avy amin'Andriamanitra ary omenao zay hoanina zay hosotrona zay alofana zay hotafina zay hanefana ny adidy dia raina ny voninahitra ao Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina ny fiadananao aminay rehetra misaotra mpamonjy tianay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay zany vavaka zany amen mahazo toerana tompoko dia zay tompoko ny fisehoana tetỳ amin'ny alitara zay tsy ataotao foana akory averiko indray fa misy fiaraha-misakafo zany tsika zao ho atsika rehetra ny fiaraha-misakafo zay vita eo moa zany dia raisitsika amin'ny fitiavana sy ny fifaliana ny fiaraha-misakafo dia milaza hoe miombonaina ao amin'i Jesosy Kristy tsika fa namafisana ny fifankatiavana satria ao anatin'ny fifankatiavana ihany no ahavitana ny asan'ny tompo ary fandraisam-pitahiana koa avy amin'Andriamanitra zany fa manome antsika zay hoanina hoanina isan'andro eo Andriamanitsika io dia ho zay hoe misaotra tompoko misaotra san'Andriamanitra tratry ny taona ho avy indray tsika rehetra dia mahazo tomany zay mahafinaritra zany tompoko dia samio tain'Andriamanitra saika fa tompoko dia manao fandaminana amizay ngamantsy alohatsika tsy dia tena mivoaboaka fa miandro fandaminana kely tsika misy fandaminana kely ho ataotsika avy eo dia mba azahoana tsy hoe miandriandro fa raha ohatra ka voasara ao anatin'ny 20 minitra sakafo dia 20 minitra daholo ny olona rehetra fa tsy hoe ianao afaka adindray na adindrova misakafo ndao ary ndao ry namana iza ny tompona andraikitra eto tompona andraikitra manao fandaminana aiza ny mpanao fandaminana tompoko io ary eny ary tsy dia miparitaka be loatra tsika mba moramora anazy zany mba mifanatokatona iny raha afaka mifanatokatona am'izay mba vetivety tsy mifanalavitra be tsy misy banga be mihitsy ao ato amin'ny ampovoany ato dia mba afaka fenofenoina izy dia am'izay tsy ela be tsika ao ary ilay ny vilia zany no avoaka ny vary no loarana fa ny loka moa zany efa anatina bariketiny ny loka moa zany